Vao shampoing sy volpery. Vaovao vao shampoing citron, papay, cimon amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Va au shampoing, sardine Annie, Socavitre, manultano ni vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Lany teti-bola mpanjakana 2024 tsy nisy tokotany ny momba ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana anahoana ny fifidianana kominaly ho iado andriana Narvelo Flou national ny VPM malagasy sy miara-miainga tsy nisy fandinihana lalina momba ny ho avy ny firenena kosa izany ho Jean-Louis Robinson Flou ny antokoavana tsy mbola mantitra ihany koa ireo solombavambahoaka eo amin'ny fandaniana lalàna iakinan'ny hainy firenena toy ireny raha ny nambarany Nèvre Oldine. Afaka mitsidika Simeona ny ravalimanana ny kahalalahana ny fianakaviana hono lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy androany etsekiran'izay mangina ministera amin'ny fitsarana mangina ministera andraraham-bahiny mangina ihany koa ny fiadidian'ny repoblika momba ny hoe atao ahoany ty filoham-pirenena teo aloha ity mandeha ny feo ankehitriny fa andrasana ny fampitsoran-keloka amin'ny taom-baovao ny momba ravalimanana. Raikitra ny fitadiavam-bola tena misase hivato na maranana ny fivoriana momba ny lalana afabaraka ny ministera amin'ny fitaterana sy ny asa vaventy nitaky ny tambiny ara-bola nampanantenana azy ireo be ny tanàna sy chef district ny voroteny naloha izany fantatra fa lalana mirefy 700 sy 1 kilometatra no mila fanamboarana manerana ny nosy vola mitetina 500 miliara ariary anoany isa-taona no ilaina namboarana sy kojakojana ireo lalana ireo. Afaka tapabolana no anomboka ny dératisation na ny famonoana voalavo eto an-drenivohitra hialoavany ny fanaparitahana fanafody entina amonoana ireo parasy amin'ny voalavo nefa izany raha toka reny fantatra sy voaporofo tao aorian'ny fitiliana fa matin'ny pesta tetsakasina mpianatra iray tao amin'ny EPP Akazotoa no sy zato andrefana ihany koa no ny ahihina fa voantsy aretina ity. Azo farany maresaka avy any ivelana ny Meksika mitoetra ny fitokoana andreo mponina manoloana ny tsy fahitana popoka ireo mpianatra 320 efa ho rovolana izao raha nahitana faty misy 120 indray tany Guerrero Omaly firasana tsy kombakomba amin'ny mpitandro filaminana ny tsy fahitana ireo mpianatra ireo izy ireo ka mitaky ny fandraisan'ny mpitondra fanjakana andraikitra ny andindiny izay apetrany. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63 Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Tongolo voatetika, miavo kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires,
management du BTP. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Naturali Coco zato isanjato. Tsy miparitaka. Tsy mandoto sady mora hoentina. Azo antoko. Tsara kalitao. Tsy matahotra orana. Tsara. Okey. Ya. Mora ampiasaina. Vao Coco. Tsara ho zao. Zato ariary. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsaralalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsaralalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsaralalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy ary anao tsy ary ny fiainam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampitany Central Hotel Tsaralalana. Ny ray novambra ka hatramin'ny 1 amin'ny telopolo desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur iSense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisariana ny 1 amin'ny telopolo desambra. Baolay, ny tsara trano. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmate, Anoussad. Fantatrao ve fa ny kela no lasa vokatra fanorana voalohany ho an'i Madagasikara? Be dia be ny zavatra tsara ho fantatra momba an'ambady vy. Ny tombony ara-toe-karena ho an'i Madagasikara, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny lafiny sosialy. Raha mahaliana anao ary nahafantatra bebe kokoa an'ambady vy, tongava mitsidika ny barabarana misokatra etsy amin'ny Garasorano ny alarobia 3 ka hatramin'ny sabotsy 9 desambra 2024. Tsy misy vidim-pidirana. Dia mbola fala mitsidika ny tokantrano indray tompoka lasa tompoka avy amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izao miarabanao ary manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany maimbola sa mahay ny tablety tsy nasiana lanjany ny fandaniana sy ny fandiniana ny volavolan-dalàna ho an'ny tetim-bolam-panjakana 2024 anambarany ny vondrona politika maromaro izay nivondrona sy nitaky ny fanitsinty lalàna ity taloha ny nandaniana azy ao ireo mihevitra fa misy
kolikoly avolenta ao ambadika izao fameana izao hanao ahoana ny fifidianana kominaly hoy ajo andreny anarively Front National ny VPM malagasy miaramiainga tsy nisy fandiniana lalina momba ny hoavin'ny firenena kosa zany hoy Jean-Louis Robinson filohan'ny antokoavana tsy mbola matotra ihany koa ireo solombavambahoaka eo amin'ny fandaniana lalàna iankinany ain'ny firenena toy ireny raha nambarany Nèvre Oldina solombavambahoaka avy amin'ny vondrona mapara fanadidinina. Tsy mazava ny antony nandaniana tao anatin'ny ameana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana taona 2024. Tsy nasipandiniana lalina ireo zava-dehibe iankinan'ny ain'ny firenena raha nambarany avy amin'ny ARD na ny Alliance pour la Restauration de la Démocratie izay tarihany Dr Jean-Louis Robinson. Tsy nirarahina ireo tolo-kevitra maro samihafa avy amin'ny fandiniana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana raha ny nambarany. Tsy afaka dia hiteny hoe nisy fifidianana solombavambahoaka hoe zao zavatra lasa zavatra hafa no mitranga izay zavatra ny tena misy fa kosa eo amin'le lalàna niveranay azo hoe tsy tokony ho izy mihitsy ny lany dia miahay azy zany ny anay tsy mbola nametraka fitarainana zay hoe misy zany zavatra any raha mametraka fitarainana amin'izay moa zay dia fa tsy maintsy apetraka any amin'ny bureau-n'ny Assemblée nationale aloha ampy zany Ny vola ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana, ny vola natanterahana ny fifidianana kominaly, samy tsy nisy nojerena ireo raha nambara ny filompanorina ny vondrona politika malagasy miaramiainga androany. Fototra iaingana amin'ny fampandrosoan'ny firenena ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ka tsy tokony ho tsinotsiniavina. Tompona andraikitra amin'ny safidy nataony ny solombavambahoaka tsirairay avy raha nambarany. Ary na ministra ny fitantanam-bola raha ny teny hoe any amin'ny loi de finances rectificative any amin'ny mois de juin vao jerena raha ho fanatsarana an'izany ka izay zavatra izay no mahatonga anay niaya ny hoe ho atao marina ve sa tsy atao ty fitinjara-pahefana ity ary izay ny nametrahana niny hoe tokony ho amafisina ao anatin'ny teti-bola izay fitinjara-pahefana izay ary ny solombavambahoaka moa dia manapaka azy ary ny solombavambahoaka ny tokony ho sarotiny voalohany ao anatin'iny. Mifanohitra ny voalazany ny filoham-pirenena sy ny votoatiny ity lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ity. Tsy mbola atao anatin'ny herintaona manaraka izany no hita taratra ny fandrosoana eo amin'ny vahoaka sy ny komina. Mbola eo ampelantanan'ny filoham-pirenena sy ministry ny vola no mivangongo ny vola be amin'ny fanjakana. Mifampitsara ny samy solombavambahoaka manoloan'izany. Tsy mbola ampy fa hamatorana eo amin'ny fandaniana lalàna manandanja toy ny teti-bolam-panjakana hoy Nèvre Oldina izay nametra-panontaniana momba ny fifandrifian'ilay fizarana tablety sy ilay voalaza fa fizarana vola teny amin'ny anteny miera-pirenena hatramin'ny omaly hariva. Efa raha malala fa efa misy pampakady hoe tsy maintsy atao izay alaninan'io. Voakaria fa misy koa ny député sasany miteny izay efa voarahoana hoe raha va filoham-pirenena ny anteny miera-pirenena raha vao ohatra ka tsy mandany an'io zay raha vao manao motion de censure zay efa zay nefa mbola masokarenanay mbola tsy miverina ho izay sasany tamin'ny propagande izay raha mirotsaka ao lozy le mpivadika indray mety tsy lanitsony. Atreto mbola mangataka ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana taona 2024 ireo vondrona parlementaire maromaro eny anivon'ny anteny miera-pirenena hatramin'izao. Isandrasabe mbola mampimemenina azy ireo ny tsy nanasiana lanja ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana sy ny fifidianana kominaly. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe verimaina fotsiny ve izany ny fiantsoana ireo mpandrarara toe-karena maro teny Tsimbazaza raha toa ka ny laliana tsy nasiana fantsiana toy izao iny lalàna iny. Mitoy ny tsy fanaovana tsinitsinina ireo mpandrarà malagasy sy ireo teknisianina malagasy hoy ireo sendranay androany. Mibahatoerana ny kajy politika hoy kosa ireo hafa. Sa ve tsy enjerimay misisa ilay hoe fitsinjara-pahefana tena izy izay naverimbery ny fitondram-panjakana ankehitriny. Vaovao mikasika ny fitsinjara-pahefana izay hatrany tsy ampy ho an'ny fampandehanana ny komina sy ny faritra ny vola voafaritra ao amin'izany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 raha nambara an'ireo ben'ny tanàna androany. Tsy sasatra antotongana ny vola natokana ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ireo ity faran'izay lazain'ny filoham-pirenena fa lahara-pahamehana irisoana amin'ny fampihavanam-pirenena sy ny fampandrosoana. Tsy izay nefa no zava-misy amin'izao fotoana izao.
arahintsika ny mahakasika izay rehefa vonona ny sary fa hivadika avy hatrany eo amin'ny vaovao mikasika ny filoto aloha Marc Ravalomanana avy hatrany sika mandeha ny feo ankehitriny fa andrasana ny famotsora-keloka amin'ny taom-baovao ny momba ny Ravalomanana tao anatin'ny andro vitsivitsy nangina ny raharatsy nahazoam-baovao intsony ireo akaiky ny filoto aloha Marc Ravalomanana fantatra kosa fa mihatsara ny fiazonana ny Ravalomanana raha ny loharan'ny-baovao akaiky ny fianakaviany efatra amin'ny fiandohan'ity herinandro ity no re fa efa any an-toerana ireo fianakaviany Marc Ravalomanana akaiky azy ary afaka miaona sy miresaka aminy etsikilan'izay mangina ny ministera ny fitsarana mangina ny ministera ny rambahiny mangina ihany koa ny fiadidinan'ny repoblika momba ny hoe atao ahoany ty filoham-pirenena teo aloha ity fanadidina. Mihatsara ny fijerenan'ny maha-olona ny Ravalomanana Marc afaka miaona sy miresaka amin'ny malalaka kokoa ny fianakaviany hatramin'ny alatsinainy teo ary efa nihatsarana hatramin'ny omaly ny vady aman-janany. Nisy ny fepetra indray sy ny fanjakana amin'izany. Ny famangina dia voafaritra mazava tsara dia ny vady aman-janany ny mpitsabo anazy dia le mpisolovavany le andriamatoa Brian Curin zany iny ny mpisolovavany mamangy anazy atreto zay zany ny olona afaka mamangy anazy dia voafaritra moa zany ny ora famangina dia manatanteraka an'izay na ny fianakaviany na io mpisolovavanazy io rehefa mamangy anazy any Tsiranana. Tsy misy miresaka na inona ireo fianakaviany ankehitriny. Miantona kosa ary tsy fantatra izay afarandra raha-pitsarana izay voalaza fa miandry azy no ny fomba nidirany teto Madagasikara araka ny vaovao no marinay androany. Omaly tsy nahazo niditra nidresaka tamin'ireo mpisolovava azy ireo lahy malagasy raha ny loharanom-baovao iray. Tsy misy toy ny intsony ny raharaham-pitsarana ireo mpiasan'ny ACM efatra sy Jean-Marc Akomba mpiambina manokana ny filoha teo aloha. Raha tsy ahivina, voapirofo fa nisy ny toromarika avy amin'ny SADC ny amin'ny tokony angenan'izy ireo. Ity filoha teo aloha ity izay tsy nitsahatra nandray vahiny tao anatin'ny 2 herinandro izao. Rehefa taty Antananarivo nandritra ny andro vitsivitsy, niverina tany Antsiranana indray ireo mpisolovava 3 lahy, malagasy 2 sy Brian Curin, teratany Afrika Atsimo. Ity farany ihany anefa no afaka ndresaka tamin'ny Ravalomanana omaly. Fantaniana mipetraka ny hoe toromarika manokana avy amin'ity filoha teo aloha ity ve izany? Tsy naompy ve izany ny fanelanelanana nataon'ireo mpiara-miasa aminy malagasy? Etsakilan'izay, nisy ny fianonany Jean-Marc Akomba omaly taoriany taratasy nalefa ny fianakaviany tany amin'ireo masovo vahiny samihafa eto amintsika. Tsindry avy amin'ireo firenena vahiny ireo ve no nampihetsika indray ity raharaha ity? Inona no tanjon'ny fanjakana amin'izao fampitarazona izao? Etsakilan'izay kosa nefa naterany masovoan'ny Afrika Atsimo omaly fa manao fanadihadiana izy ireo mikasika ny fomba ny alany Ravalomanana Marc tany ary ho avy ny fotoana anoloran'ny valiny izany. Eto amintsika kosa tsy misy mangirana izany ary na dia toky amin'ny ivoan'ny marina momba ny dirany atsokosoko sy moramora teto aza tsy hita avy amin'ny fanjakana. Mandeha ihany koa ny feo ankehitriny fa andrasana ny famotsora-keloka na grâce présidentielle amin'ny taom-baovao ny momba ny Ravalomanana. Lafombaovao afa-kosa indray lalana amin'irey 700 sy 1 kilometatra no mila fanamboarana manerana nosy vola mitetina 500 miliara ariary any ho any isan-taona no ilaina namboarana sy hikozako izany ireo lalana ireo. Mbola nivalisan'ny zatony teti-bolam-panjakana eny nefa nivoatokana ho amin'ny sehatra io araky ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Miandry ny fanovana hoentina amin'ny volavolan-dalana io ihany koa amin'izao fotoana izao momba an'izay fanamboarana ny lalana izay haron fanadihadiana. Lalam-pirenena amin'ny 500 kilometatra no asipanamboarana ao anatin'ny 3 taona. Ireo lalana ireo izay heverina ho vitan'ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana. Ny RN5, ny RN6, ny RN31, ny RN32, ny RN34 no voakasika io fanamboarana io. Mbola misy lalana amin'ny 400 kilometatra hafa kosa no iandrasana ny famatsim-bola avy any ivelany ny fanamboarana izany. Ny tetina 3 miliara dolara ny vola voatokana ho an'ny fanamboaran-dalana raha ny voasoritra ao anatin'ny politika mpanjakana ho amin'ny fampandrosoana na ny PND. Ny lalam-pirenena ihany voakasika io teti-bola io raha toa ka 10 miliara ariary kosa no an'ny komuna. Tsy ampy anamboarana sy kojakojana ny lalana isaky ny komuna nefa io teti-bola io. Dia eo zany ny angatahana Antananarivo fitona mpanjakana fa raha tsisy ny sampona ka mitona ho avy zany tsika araky ny angatahana ankehitriny, angatahany be ny tanàna, angatahany maire, angatahany solombavam-bahoaka sy ny sisa dia tokony amitombona ny budget
dia misy matoka fa mbola avy amintsika malagasy monja dia mavita atsika eo amin'ny 100 kilometatra avy aty avy antsika malagasy anatin'izany rotaona zany. Valisanjato ny teti-bolam-panjakana ihany no fantatra fa natokana ho amin'ny fampiamboaran-dalana sy ny fikojakojana izany. Taorian'ity kongresin'ny lalana sy ny fitaterana ity dia mitetina 590 miliara ariary no ilaina amin'ny fanamboaran-dalana isa-taona ahafana manatsara ireo lalana simba sy manamboatra ireo lalana vaovao. Miandry ny fanovana ny lalana mifehy ny teti-bolam-panjakana taona 2024 anefa izany vao mety hitombo ny vola natokana ho amin'ny fanamboarana io. Sy ampla vola entimana ahafahana magnatanteraka gn'asan'ny travaux publics. Dia eto zany satria raha 8% ao agnatin'ny LFI dia iveriko zany maha-président de commission de travaux publics dia angavy ireo namako amin'ny solombavam-bahoaka ary zay ny fanarany tamin'ny sous-finance hoe rehefa amin'ny LFR kosa dia tsy maintsy magnatrika solombavam-bahoaka miaraka midinika ministère miaraka midinika amin'ny ministère-ny finance mahafantatra aby zany ny fotony rehetrarehetra izay problema misy amin'ny faritra misy anazy rehetra. Ny faran'androany ny kongresin'ny lalana sy ny fitaterana izay nitotosaina teny amin'ny CCI Ivato. Fifampizarana traikefa, fanofanana ary fitondrana torohevitra, ireo no tanterahana nandritry ny 3 andro, andrasana ny fampiarana ireo hevitra tapaka nandritry ity kongresy ity. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao raikitra ny resabola teny amin'ny CCI Ivato androany afabaraka ny ministeran'ny fitaterana raha nafitsika ireo mpandray anjara ny fahavitan'ny fivoriana ny oela ny ainga ny tabataba momba ny hoe aiza ny volanay sy ny sisa voapirofo izany androany fa volabe no niodina teny amin'ny CCI Ivato radinina tsy latsaky ny 500 tapitrisa ariary ny volany asa nandritra io fotoana io ny fitaterana ireo mpandray anjara avy eto andrenivohitra fotsiny ohatra tsy latsaky ny 3 ireo fiara-pitatitra nampiasaina tamin'izany. Eo ihany koa ny fitateran'ireo olona avy any amin'ny faritra izay nahatratra narivony, ny fampiatranoana, ny sakafo, samy antohana avokoa nandritra ireo 3 andro ireo. Rakajina, 530 tapitrisa ariary raha kely indrindra no natokana amin'ny sakafo atoandro mibizaika teny toerana nandritra ny 3 andro. 3 tapitrisa ariary kosa ny voatokana ho amin'ny fitateran'ireo mpizaika avy eto andrenivohitra. Ankoatr'izay, vola mitokana hafa ihany koa ny andeha teo andro mpizaika na avy eto na avy lavitra. Sikaritra nefa fa nisy olana teo amin'ny fizaran'io indemnité io ny ariva teo ka nampisavorivory ireo mpizaika. Fantatra fa itoena ministeran'ny fitaterana fizaram-bola na pitso maraina no tanterahana nandritra ny 3 andro teny amin'ny CCI Ivato ny kongresin'ny lalana sy ny fitaterana. Anjara manodidiny 3 arivo teo no niaranana totozy ity kongresy ity. Ben'ny tanàna, lehibe ny faritra, mpisehatra eo amin'ny sehatry ny lalana maro ireo nandray anjara ireo. Mampametra-panontaniana ny avian'ny vola nampiasaina nandritra ireo 3 andro ireo. Takona kosa ny vaovao rehetra androany tena toerana rehefa nampiaka-peo nitady vola ireo mpizaika. Nananto sarotra noho izany naka ny antsipirian'ny fehi-kevitra mivoaka nandritra n'ity fivoriana momba ny lalana naharitra 3 andro ity. Koa satria fa vonina ny fisary mahakasika ny tsy fahampiany ny teti-bola ao amin'ny fampandehanana ny komina sy ny faritra dia rahantsika avy hatrany ny andindiny mahakasika izay vaovao izay. Dimy avoeny mihoatra noho ny voatondro ao amin'ity teti-bolam-panjakana 524 ity farafahakeliny no ilain'ny komina iray ampandehanana ny raharaha rehetra mandritry ny taona. Tsy afa manoatra ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireny komina ireny ka tsy maintsy mitady famatsim-bola hafa na dia eo ambany fiahin'ny ministera ny ady-tany aza. Amin'ity 2015 ity ve kely zany kely be zany ny raha mijeran'ny répartition budgétaire fotsiny ange amin'ny région zao raha miresaka ny impôt synthétique dia le hoe 60% ho an'ny commune 40% ho an'ny dia ohatrany tsy dia tena tonga ty zao ohatrany région zao tsy dia nisy zavatra azo natao tamin'ny 2014 tamin'ity taona ity mijaly be ny commune atao anatin'izay fitezamita zay ka zao moa sika efa manana filopirenena lany tamin'ny démocratika dia mangataka zahay zany ny hamerenana anio indrindra moa ny subvention de fonctionnement zay teneniko teo hoe 12 millions d'ariary isa par an dia mangataka nay mba ampiakarina na dia atao fois 5 azy eo atao hoe 60 millions d'ariary mba izay hay mba hoe ahafahan'ny commune mihesika. Tsy afitanana inona na inona ny vola voatondra ao anatin'ity teti-bola 524 ity raha tsy aivina 300 miliara ariary no natokana ho an'ny komina tamin'ny taona 2024. Amin'izao fotoana izao zara raha misy 3 miliara izany. Torak'izany ihany koa ny eny anivon'ny faritra ny ena ora isan-jato sisa ny vola natokana ho azy ireny. Eo ihany koa
ireo investissement. Ny investissement zany dia raha taloha zahay nahazo vola tamin'ny décentralisation amin'ny fanaovana fototrasitrasa amin'ny fampianarana, dia raha nieny ny zavatra iny tsy misy dia ny UNICEF zany dia nanao protocole d'accord mivantana miaraka tamin'ny région mijery an'izay fanaovana tanterahana n'ilay tetikasa fa nisy tany aloha zay nijanona tamin'ny alalan'ny famatsim-bola mivantana tao amin'ny ministera mba lasa solomy ilay organisme internationaux. Vondrona ao amin'ny ministera akaiky ny filoham-pirenena avokoa vola rehetra ao anatin'ity teti-bola ity. Raha tsy ahivina, 970 miliara ariary izany ho an'ny ministera vola sy ny teti-bola, raha toa ka 13 miliara ariary fotsiny izany ho an'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Efa misy ihany koa teti-bola 12 miliara ariary mahery izay natokana ho an'ny antenemeran-doolona na tetsim-bola nitsangana azy ity farany. Lafomba vaovao kosa indray tsy misy ny fandikan-dalàna ataon'ny zandary mantanteraka ny kodare izay ataony atsimo ny zandary mari-pirenena androany. Manakina mafy ny zandary sy ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena tsy andanin'izay amin'ny tsy fanajana ny zoma olona ataon'izy ireo eo ampantanterahana ny asa nandritr'ireny opération kodare ireny vokany miainga ankehitriny ny antsoavo an'ny au commissariat pour le droit de l'homme mba hanao fanadina mahakasika izay. Ary eo nandindiny mahakasika izay. Raha tsy ahivina dia nanao fanambarana ny fiarahamonim-pirenena ny 17 novambra lasa teo, manameloka ny fihetsiky ny zandary sy ny fitondram-panjakana momba ireo dahalo ny ovafo. Mitaky ny sy ny fanadihadiana mahaleo tena iraisam-pirenena izy ireo mahakasika ireto dahalo ny ovafo ireto sy ny kodare fahatelo izay tanterahana amin'izao fotoana izao. Tsy makasitraka an'ireny mihitsy ny fiarahamonim-pirenena ary miezaka arak'izay azony atao izany hoe mba tsy paritahan ireny arana janonana amin'ny fisehon-javatra toy ireny satria mampalahelo le izy ary manaratsy endrika antsika Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria asadiny fa ny zavatra ohatr'ireny nge tsy kobonina ato ohatr'izao fa mivoaka ireny dia mamenatra ireny eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Manamafy izany ny tangalamena izay mihevitra fa tokony azava ny zavatra rehetra noho ny tiraraha fandriam-pahalemana ity isiny ny fampihavanana tokony atao eto Madagasikara. Momba ireo eloka iampianganan'ny zandary ireo, aoka hisy fanadihadiana hoy ireo tangalamena. Mahakasika an'io resaka kodare io dia henonay ny menimeny société civile hoe amin'ilay tsy fanajana ny zon'olombelona. Eto zay dia manamarika ary somary entitra ihany hoe raha misy tokoa ny tsy fanajana ny zon'olombelona dia mikondane ny nanao an'izany dérive zany izahay mino ny fahendreny sy ny toe-panahy ny fahamatorany ny société civile ny lazany zany fa manana porofo tokory zareo mahakasika an'izany tsy fanajana ny zon'olombelona zany ka raha tody amin'izany tokoa le izy dia tsy rariny ary tsy azo ekena ary ka dia miandry zahay ny porofo zany mba ho tonga aty aminay satria Fanaratsiana ny asan'ny zandary fotsiny ihany ny zava-miseho amin'ny gazety izay milaza fa mandoro tanàna sy mamono ary mandroba ny zandary hoy kosa ny etsy amin'ny tobra tsy mandrava. Ho azy ireo mandeha tsara amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana ny kodare izay tanterahany zandary any atsimo amin'izao fotoana izao. Nilaza ny zandary meri-pirenena fa tsy misy fahatsoana ataon'ny zandary tahaka izay ilazany ny fiarahamonim-pirenena azy any amin'ireo toerana misy opération kodare ireo. Fanakianana dia efa tsy izao angamba ny fahafantatsika efa ela ny fanakianana noho nisy fa ny zavatra hitantsika dia ny vokatra mendrim-piterana azony zandarmeria no jerevantsika fa raha amin'ny ankapobeny ny vaovao n'izay nahita sy izay nidina tany an-toerana dia mahita fa ara-dalàna ny asana andraikitra nataon'ny zandarmena firenena nandritra ny opération kodare na tonga andreo dahalo ireo risy lahatra ka hitolo-batana. Manoloana ireo fitoriana izay ataon'ny fiarahamonim-pirenena io dia nanambara ny zandary meri-pirenena fa afaka manao fanambarana malalaka ny olona rehetra mahakasika ny asan'ny zandary. Vaovao mikasika ny fahasalamam-bahoaka kosa indray afaka tapabolana no hanomboka ny dératisation ny famonoana voalavo eto an-drenivohitra hialoava ny fanaparitahana fanafody hoentina hamonoana ireo parasy amin'ny voalavo anefa izany raha toa ka olona iray no fantatra tsy voaporofo tao aorian'ny fitiliana fa matin'ny pesta teny Akasina mpianatra iray tao amin'ny EPP Akazotoa no zato andrefana ihany koa no ny ahina fa voan'ity aretina ity. Fanadiny Michel Aranarjon.
Niena nitrangana pesta teto Antananarivo tato anatin'ny 3 taona ho an'ny volana oktobra izay vanim-potoana hiparitahan'ny aretina pesta, 770 nitranga tamin'ny oktobra 2022, 770 ny volana oktobra 2022 ary 330 izany ny volana oktobra lasa teo. Ndroso kokoa tamin'ity taona ity ny fidiran'ny pesta satria tamin'ny volana aogositra no nahitana tranga voalohany. Afaka tapa-bolana izao no hanomboka ny ady amin'ny fiparitahan'ireo voalavo na ny dératisation. Misy moa mbola fitaovana mbola andrasanay dia atoato zay angamba fa tsy mbola voafetra le daty tena anaovana azy na andro na tapa-bolana. Misy famonoana fanafody zany mbola andrasana le boîte de carton zay fanenjehana voalavo eo. Famatsim-bola $2 izany hoe manodidina ny 200 tapitrisa ariary avy amin'ny vondrona Europeanina no eo ampelantanan'ny fanjakana amin'izao araky ny voalaza tao anatin'ny filakevitry ny governemanta. Mbola andrasana ny fahatongavan'ireo fitaovana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka. Herinandro aorian'izay kosa no hanomboka ny anjaran'ny Mahajanga izay isan'ireo toerana ahitana tranga mampiayay. Ho an'ny teto Antananarivo, taorian'ny tranga teny Akasina izay nahafatesana olona iray, mpianatry ny EPP-ny Akasitony no ayahiana fa voan'ny pesta. Taraina tamin'ny mpampianatra izy fa misy narary tao ambanelina dia miakatra be ny hafanany rehefa nitsapainay izy dia teo zany izay avy hatrany dia nandefa azonody dia nampilaza indray aman-dreny hoe tokony hoentina dokotera avy hatrany ilay zaza tsisy atakandro. Ny fokotany niaraka tamin'ny voameran'ny fahasalamana dia niaraka tamin'ilay mpampianatra n'ilay zaza dia ilay zaza ihany koa zany nentina nanantona tao amin'ny CSP2 misy zato. Dia tia moa zany zao ny karnehany dia efa vita zany fizaham-pahasalamana dia voalaza fa tsy pesta nazo azy satria nisy naratra zany ilay tanany dia iny no nanao infection zany. Hatreto, raha toa ka 730 ireo tranga nampiayay nanomboka ny volana aogositra, 770 tamin'izany no maty. I Madagasikara no firenena faharoa maneran-tany mbola ahitana tranga aretina pesta, efa manomboka foana kosa izany any Congo. Trangam-piarahamonina kosa no nizatsika ny fampahalalam-baovao raikitra ny korotana teo amin'ny polisy munisipaly sy ireo mpitarika sarety teny nosopatra sarety 30 no giazan'ny polisy androany rehefa tsy nanaiky ireo tompony amin'ny tsy fahazoan'izy ireo miasa manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 torabato fanaka-andalana fandorana pneu ireo ny zavan'ny tranga polisy iray naratra mafy tamin'izany. Ny any indinjay vetrany. Tsy nankasitraka ny fampiarana ny lalàna izay mandrara ny fivezivezen'ny sarety eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 7 ireo mpitarika sarety. Vokany, raikitra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ireo polisy munisipaly androany maraina tamin'ny 10 ora teo eo. Niady tanteraka ny fifamoivoizana nandritra ny ora iray no nietsika nataon'ny mpitarika sarety ireo. Zay zao nitondra sarety androany azonareo. Tondra sarety zay androany dia rankarama zay dia tsy navelany nandeha fa nisakana ny tery. Saretinay zao vao hita eo tsy avoaka inona zany no hoaninay. Tokony tomobile manery lalana no asoriny ireny manao parking eraky ny arabe ireny fa tsy ny sarety kely. Sarety kely ange toy ny eraky ny elankela trano inona zany ny omby natao izogany ireny fa tsy ny olona fa matoa ny olona mizogany ireny dia mila mihinan-kanina sady tsy manana. Torabato, fanakanan-dalana, orakoraka, sarety misa 30 no voatery no giazan'ny polisy rehefa tsy nentina nanaraka ny lalàna ireo mpitarika sarety teo amin'ny 7 teo. Nilaza ireo polisy munisipaly fa tsy ahasakana ny fampiarana ny lalàna ny fanoherana izay ataon'izy ireo. Marigo etona fa fantatray ilay olona ary anisany olosanay ao anatin'ilay rapport izay alefanay koa fantatray ireo olom-bitsivitsy nitarika sy nanao an'ireny zavatra ireny. Fa izay indray aloha dia tsy maintsy mitohy ny assainissement. Mitohy ny assainissement fa zay manana ny fomba hitondrasanay azy. Zay nefa nanao tamin'ny latsinainy, tsisy problème. Ary le olona nytenenay dia nanantona anay, ary zay nanantona anay tato tsy natosika anay mihitsy ny akory fa nahazo fahafapo. Polisy iray no voalaza fanaratra mafy rehefa vao torabato. Raha ny fanazavana azo, tonga hatreny amin'ny bureau-ny polisy munisipaly ireo mpitarika sarety, nanohitra ny fampiarana ny lalàna ary nanimba ny fiara. Mbola amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany jiolahy roa no tratran'ny mpitandron'ny filaminana teo amin'ny fiantsonan'ny fiara teo Ambodivona androany tokony ho tamin'ny 4:00. Teo am-pisakafoana no nisy nahatsikaritra ny basy teny amin'izy ireo ka avy hatrany dia niantso ny mpitandron'ny filaminana raikitra ny sakorika teo amin'ny polisy ireo jiolahy nidina nitsehatra nitazona ireo olon-dratsy ireo mpanera basy PA iray ody gasy ary antso lava lela iray no tratra teny amin'ireo jiolahy ireo saika hanao asan'ny ratsin'izy ireo tamin'ireo mpandeha raha ny fanazavana azy teny amin'ny toeran'ny fanampanazavana. Le olona
olona voyageur ohatra voyageur rehetra efa andeha zany zay dia ohatran'ny le namanay natazany hoe ohatra mitondra antsy lavalela sy PR leo voyageur anao raha hery ozy ry zalahy olona reo ndray va ny tiliara any zany fa ho any amin'ny faritra Majunga any encouragement ny Jiji ony rareo azy aloha tsy malala satria tsy fantatra hoe inona no entin'le mpamily eo entin'le mpandeha tsy fantako hoe inona no entin'le mpandeha na inona fa voyageur ohatra ny coïncidence Andriamanitra tsy tia ratsy zany natazananay an'le zavatra teny aminy teo. Fa tolotra vaovao amin'ity fetiny Noely ity chaîne vaovao miisa 7 no anampy ireo chaîne efa misy ao anatin'ny bouquet parabole isan'izany ny Nickelodeon Fortune chaîne vaovao nisokatra tsy ela tsy ela tany Frantsa ny Nat Geo World ny Non-Stop People sy ireo maro hafa tsy tomba nefa ny vidin'ny abonnement amin'izany na mitombo aza ny isan'ireo chaîne ho an'ireo izay vao hanjifa ny tolotra parabole kosa ho amin'ny volana Desambra tsisy ny vola aloha raha hiditra eo amin'ny fianakavian'ny parabole izany hoe 0 frais sy 0 location fanampanazavana. Misy zava-baovao ambaran'ny parabole androany tsy ino zany fa nipahatongavan'ny chaîne vaovao anankivalo indray eto amin'ny parabole Madagasikara. Chaîne anankivalo tsy lasa danja nefa ao anatin'ny bouquet parabole izy ireo ary chaîne anankivalo ihany koa izay hita fa mamaly be da be ny etaetan'ny mpanjifa rehefa ao anatin'ny mpanjifa parabole na zay mpanjifa parabole ho avy mamaly ihany koa ny fivoarana ao anatin'izany serasera zany amankehitriny. Misy chaîne anankiray famombalana izay tsy mbola azonay ho lazaina androany azonay surprise ngeda be ho antsika ihany ilay izy nomboka hiditra ao amin'ny bouquet parabole izy amin'ny voalohan'ny volana janoary 2015. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray tany Meksika mitohatrany ny fitokonan'ireo mponina maloana ny tsy fahitana popoky ireo mpianatra 340 efa orovolana izao raha nahitana faty miisa 12 indray tany Guerrero omaly firaisana tsy kombakomba amin'ny mpitandron'ny filaminana ny tsy fahitan'ireo mpianatra ireo hoy izy ireo ka mitaky ny fandraisan'ny mpitondra fanjakana andraikitra naton'ny filoha Meksikana amin'ny asany ireo mpitandron'ny filaminana ireo amin'izao fotoana izao. Fa tsy nasiana lanja ny fandaniana sy ny fandiniana ny volavolan-dalàna ho an'ny teti-bolam-panjakana 524 raha nambara ny vondrona politika maromaro izay nivondrona sy nitaky ny fanitsiny ity lalàna talohany nandaniana azy. Mandeha ny feo ankehitriny fa andrasina ny famitsorakely ka ny marika ravalomanana amin'ny taom-baovao fa araky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohateny-baovao tsy voalohany ministerany fitaterana sy ny hazava-vaventy ny volana mpanantenaina ireo ben'ny tanàna sy chef district nivory teny amin'ny CCI Vato namarina ny fivoriana momba ny lalana ary farany aretina pesta afaka tapabolana no anomboka ny dératisation na ny famonoana voalavo eto andrenivohitra. Dia izay koa no entina manakatra ny fiarahana tamin'ny tiany ity sorona trany ianao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany amin'ny sivy latsaka fahefany nanarahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Vao shampoing si volo pery. Vao shampoing citron, papaye, ciment, amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao Shampoing, Sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.